Fa le miarabantsika mpanaraka ny vidéo fohy fandaniana pinoana amin'izao a Karemy izao. Ity no laharana faharoa. Ny ovalintsika androany dia ny hoe nahoana ny katolika no miositra Lavenona amin'ny fanompoana ny Karemy. Fomba faritan'ny liturgia hoentina manomboka ny Karemy ny fiosorana Lavenona. Io fiosorana Lavenona io dia famantarana hita maso anehoana zavatra tsy hita maso. Reto ilay zavatra tsy hita maso. Voalohany, fiovampo na hoe fibebahana. Faharoa, fiekena fa sinosinona marefo mety maty ny olombelona. Ary ny fahatelo, fanehoana faniriana te hiverina amin'Andriamanitra. Averitra famantarana hita maso ilay Lavenona ositra eo amin'ny andrina maneho hoe tsy hita maso ilay zavatra asehony. Ny andrina miositra Lavenona iny ny hita maso, fa ny zavatra asehony izay fomba izay tsy hita maso dia le hoe mibebaka sy miova fo. Manaiky fa olombelona marefo mety maty. Ary fahatelo, lay hetaheta na faniriana lalina te hiverina indray amin'Andriamanitra. Araka ny rubrika na hoe le tondrozotra amin'ny fankalazana ara-liturgia ny fiosorana Lavenona dia voalazan'ny rubrika hoe reto teny anankiroa reto no safidian'ny pretra ampiasaina rehefa manositra ny Lavenona eo amin'ny handrin'ny mpino anankiray izy. Ny voalohany dia ao amin'ny marika toko voalohany 15:12, mibebaha ary minoa ny evanjely, na tsarovy fa vovoka ianao ary hody vovoka indray. Jenezy toko 7:7. Fa inona moa no dikan'io Lavenona io zany raha amin'ny lafiny ara-teolojia sy amin'ny ataontsika hoe lafiny ara-baiboly. Ho azavaiko zany. Ao amin'ny baiboly ny Lavenona dia maneho ilay hoe marefo ary mety maty. Zay zany heviny voalohany. Marefo ary mety maty ny olombelona. Hitantsika ao amin'ny Jenezy toko 7:7 taorian'ilay hoe nisy ny fakapanahy nahazo ny ray aman-drenitsika voalohany dia tafalasaka tamin'ny fahotana izy ireo nanota lavo. Dia rehefa avy eo amin'izay Andriamanitra zany niteny tamin'ny olombelona moa zany izy. Manomboka any amin'ny 7:7 ny vakiako le hoe dia hoy Andriamanitra tamin-dra lehilahy, no ianao ny haino ny tenin'ny vadinao ka nihinana tamin'ny hazo norarako tsy hihinananao dia voahozona ny tany no nataonao. Asa mahasasatra no azoanao hohanina aminy mandritra ny andro rehetra iainanao. Silo sy hery no vokatra homeny anao ary anany eny an-tsaha no hohaninao. Eto amin'izay ny 7:12, ny hatsembohan'ny tavanao no azoanao hanina mandra-piverina ho amin'ny tany satria tany no nangalananao, fa vovoka ianao ary hody vovoka indray. Ka ilay fiosorantsika Lavenona zany amin'ny fotoanan'ny Karemy dia raha takarina amin'izay heviny ara-baiboly izay dia mampahatsiaro antsika hoe isika ne raha olombelona zany ka marefo vovoka ihany sika, zavaboary sika fa tsy pahary, tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra fa Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Sika dia zavaboary miakina tanteraka amin'Andriamanitra sika ary vao ialan'Andriamanitra sika levona tena lasa vovoka zany. Ka izay fetran'ny olombelona zay zany no mahatonga antsika tokony hanana fanetretena na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olombelona namantsika. Zay zany anisan'ny hoe vao miositra Lavenona ianao dia miaiky ny maha hoe kely, tsinotsinona, bitika, misy fetra, mety maty ary tsy haharitra mandrakizay eto ambony tany. Fa rehefa lasa Lavenona isika, rehefa lasa mitovy torosy amin'ny vovotany isika dia tsy misy mahasamy hafa antsika amin'ny olona hafa rehetra. Rehefa aloha lasa Lavenona ny nofitsika dia tsy hita intsony hoe ty manam-boninahitra ty mpanan-karena na hoe ty mahatra ty farahidiny fa dia mitovy no zany efa azontsika hevitra sady hoe tokony hifanaja, tokony hifankatia, hahay hifampitondra satria misy fetra ny eto an-tany.
amin'ny soratra masina rehefa hoe nibebaka ijoba amin'ny hevidiso mety hoe nananany amin'ny fiheverany an'Andriamanitra dia miteny izy ao amin'ny joba 2:7 andininy 9 ilazany hoe ko de manameloka ny tenako aho sy manenina eo amin'ny vovoka sy ny lavenina. Zay koa zany ahitantsika ny ampiasana ny hoe lavenina io amin'ny soratra masina joba 2:7 andininy 9 ko de manameloka ny tenako aho sy manenina eo amin'ny vovoka sy ny lavenina. Mbola misy ihany koa any amin'ny tantaran'ny Abrahama any amin'ny resaka an'io lavenina io zany. I Abrahama ao amin'ny Jenezy 18:17 de milaza hoe zinona moa zay aho izay vovoka sy lavenina. Ka io zany raha fitinina nany hoe tantaran'ny Adama sy Eva ao amin'ny Jenezy hitantsika teo Joba 2:7 Abrahama ao amin'ny Jenezy 2:8 de raha jerevana amin'ny lafiny antropolojia zany hoe ohatran'ny ahoana zany olombelona zany lay lavenina zany de milaza hoe ny olombelona zany de tsy mahavita tena irery naoviana tsy mahavita tena irery ny olombelona na tamin'ny Adama sy Eva zany na tamin'ny Joba zany na tamin'ny Abrahama zany de samy nahitana hoe ny olombelona kay tsy mahavita tena. Amin'ny teny frantsay hoe l'homme n'est pas autosuffisant fa miakina amin'Andriamanitra izy miakina amin'ny olombelona namany izy tsisy olombelona mahavita tena. Zay ny hevitry ny lavenina. Miavonavona zany zay mameno ny fony olombelona no anisany apahatsehivina amin'ny fiosorana lavenina hoe reo endrim-piavona vonana samihafa mila atsahatra fa mila tonga saina isika fa tsy tokony hiavonavona sy tokony zavatra hampireherehantsika fa tsy mahavita tena ny olombelona. Zay ny hevitry ny lavenina. Idirantsika indray zao ny hevitra faharoan'ny fihosorana lavenina io mahatonga hoe tsika manomboka ny Karemy amin'ny fihosorana ny lavenina. Araka ny soratra masina ihany koa ny lavenina de fanehoana fisaonana sy fietretena eo anaty an'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha zany dia mihosotra lavenina ny olona rehefa haneho le hoe maharary azy taraina amin'Andriamanitra. Fitarainana zany io fihosorana lavenina io heviny anankiray eo amin'ny testamenta taloha. Fanehoana fifonana sy fibebahana ihany koa ny fihosorana lavenina ary fanetretena tsitrapo mihitsy eo anaty an'Andriamanitra. Misy andinin-tsoratra masina vitsivitsy ho resahantsika. Lay mpanjakan'ny Niniva zany rehefa naheno ny toritenin'ny Jonasa mpaminany izy ao amin'ny Jonasa 7:1 ny mpanjakan'ny Niniva dia tena nihosotra lavenina izy izao hoe zao no nataony tena nitafy lasaka izy de nipetraka teo amin'ny lavenina. Ao amin'ny bokin'ny Estera ao amin'ny 4:1 dia i Mardoshe izay anadany Estera zany rehefa naheno ny hoe haripaka daholo ny jody zany fa hovonoana dia nihosotra lavenina izy mba hanehony amin'Andriamanitra hoe maharary le vahoaka sy manatsiny nefa hovonoana de hoe mba ho hitan'Andriamanitra le izy de nanetry tena teo mason'Andriamanitra mba hangataka vonjy avy amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo ao amin'ny bokin'ny Daniel 7:7 de hoe i Daniel io moa efa zatra mivavaka izy 3 isan'andro izy mitodika makany Jerosalema de hoe nampitodika ny endrikako tany amin'ny tompo aho izy tao anatin'ny fifadiakanina tamin'ny fitafiana lasaka ary tamin'ny niosina tamin'ny lavenina zany. Raha fitinina io voalaza hoe nataon'ny mpanjakan'ny Niniva io nataon'ny Mardoshe ao amin'ny bokin'ny Estera ary i Daniel rehefa mivavaka dia lay lavenina zany de mbola maneho ihany koa ara-baiboly ilay hoe na tsy miteny aza ny vava mivavaka amin'Andriamanitra de
sahala hoe langage corporel zany hoe le vatana misy no efa milaza zavatra amin'Andriamanitra hoe izahay a maharary, izahay mibebaka, izahay manetry tena eo a anatrehanao. Ny ano izantsika azy ary a de hoe inona moa zany a ny fampianaram-pinoana ambaran'io a Lavenona io zany. Voalohany a de hoe famantarana eto velany zany a anehoana ilay fibebahana ao anaty a ny Lavenona zany. Kanefa ireo mpaminany de anisan'ny manan-kena zany fiasaram-belatsihy a, ohatra zao a iza etoko 7:15 de ozy izy hoe zany ve no fifadiakanina akasitrahako ilay matory amin'ny lasaka sy ny Lavenona ve? Moa ve tsy ny fitiavanamana sy ny sisa, zay moa zany azo atao le izy fa tokony tsy ho very nefa ilay tena hoe fibebahana marina io a, tsisy fiasaram-belatsihy na hoe teseho ivelany fotsiny hoe mivavaka sy mibebaka zany. Ka noho zany tsy ampy fotsiny zany hoe misotra Lavenona ianao a, fa tsy maintsy mifanaraka am'izay ihany koa ny tena fibebahany fonao a ao anaty ao a, raha mifototra amin'ny olona zay nisa etoko 7:15 io. De Jesoa koa ny resaka mahakasika ny Lavenona zany izy a any amin'ny Matthieu 1:12 rehefa manome tsiny an'ireo tanàna nanaovany fahagagana izy de miteny hoe raha toy izay manko tany amin'ny tanàkafa no mba natao ny soa natao taminareo ry tanàna ohatran'izao a, de efa ho ela izy ireo no nibebaka tamin'ny lasaka sy ny Lavenona.